tanàna zoary aloha zany voalohandrindra dia ty lafy ny tanàna zoary a dia manana efitrano a mampanofa efitrano zay a andraisana lanonana samihafa fivoriana atelier reny zany a raisiny tanàna zoary daholo. Zay koa dia manana activité anisan'izany ny piscine izay mivoa ho an'ny piscine maro manomboka ny larobia lakamisy zoma sabotsy ary ny alahady manomboka am'sivy sasany ka hatramin'ny 5 arivo. Dia izay koa amin'ny fotoana andraisanay olona amin'ny piscine zany a dia manana karakara sy manomana sakafo zay a ho an'ireo olo ireo a raha misy mila sakafo a ireo olona avy milomano. Io piscine io a dia azo privatisena ihany koa ho an'ny fianakaviana zany a na mpinamana na fikambanana vitsivitsy a eo amin'ny 5 eo. Zay zany mizaka an'ilay piscine dia afaka mifanaraka aminay a raha hanofa ny piscine ho azy ireo irery ihany. An'ilay grande salle mazaka 50 personnes. Le grande salle zany a fandraisana lanonana dia mazaka eo amin'ny 500 na 300 eo a maximum. Anovina moa zany izy ty tena misokatra. Izy ty zany a dia tamin'ny volana décembre farany taona teo no nisokatra 2018 eto. Aiza ho aiza ty lafy zany misy ny tanàna zoary a dia ao anatin'ny fokotanin'ny lafy izany hoe direction makany an-tsampandrano izy a fa vao afaka ny tanànan'ny lafy a asio 50 mètres no mahita ny plaquenay sy misy ny toerana misy anay. Mampiavaka anay zany a dia miezaka manomeny tsara kokoa. Za tsy manao hoe ratsy ny hafa fa miezaka kokoa zany izahay a mba hameny tsara kokoa sy handrosondroso kokoa par rapport ny efa misy teo aloha mba ahitany olona hoe mba miavaka kokoa izahay. Manana traiteur manokana ve nareo sa olona afaka mitondra? Sady afaka mitondra ny olona mandray traiteur avy any ivelany zay a fa mifanaraka tsara aminay fotsiny a fa manana mpahandro anay manokana koa izahay. Eo amin'ilay resaka mosity eto an-trano manana fitaovana manokana ve nareo sa mitondra avy any ivelany? Mitovy aminay teo ihany a misy ny client zany afaka mitondra avy any ivelany a dia izay koa manana mozika atao aminay.